itobanataratra fampandrony fahatria-kianza ahafantatry ny vahoaka zany ankasitrahako amboaka morondava iray manontolo zay manana gratitude manana fakasitrahana fa miasa fitondram-panjakana miasa ho an'ny vahoaka araka mosa morondava tokolatotsazy azoko mirajoela hoe ahoana inona ny critère ahafahana milaza fa mandroso fihinana anankiray tsy sarotra zany rajoela tsy voatery niditra nianatra inao zany amin'ny secondaire akory ary de fa mahafantatra hoe ahoana ny critère ahoana ahafantarany critère fa mandroso fihinana anankiray fa problème anao sady tsy nianatra ianao no tsy mba mijery fahafatsy amin'ny internet amin'ny internet io intelligence artificielle de mamoaka izy hoe inona critère de développement d'un pays richesse économique PIB par habitant PIB par habitant tamin'ny sadek nareo io zany ogaoga tamin'ny sadek teo tamin'ny resaka ino zany PIB ino moa zany hoe membre sadek masandrasa Madagascar ny ambany indrindra ny PIB par habitant amin'ny firenena sadek rehetra zao jereo ny PIB par habitant ny Seychelles any Rajoelina jereo ny PIB par habitant ny ao Seychelles de jereo koa ny ao Maurice de mandroso hoe Madagascar le izy eritreretin'ny Rajoelina fa hoe tsy fitiavana azy le zavatra resahany tsy fitiavana azy samy tompony firenena Madagascar io samy tiatsika io izay zao tsy manana tombontsoany tsy ampanoso Madagascar ka raha ohatra ampanoso Madagascar aveo ianao de inona ny mampivazavazanay mampitambatambana isan'andro eto inona ny andrasanay riska hoe tsy inao zany tsy afaka mody Madagascar tsony zay noho ny fitehanay eto amin'ny Facebook fo samboronao gadrainao zany de zavatra afinaritra anay zay ve ny tanjonay fa ny tanjonay ampanoso Madagascar tsy atao ino moa zany tantely afadrakotra anaovanareo anazy io ny rem-pirenena ny corruption inao zany top 10 amin'ny Afrika Madagascar ny corruption de zany firenena mandroso zay ny tretiko ianao tesy ianao am'izay miteny nefany sitraponay ve le izy raha ohatra ka afaka niteny daholo tany Madagascar tany amin'ny Facebook tsy niteny zany zay manana ny asanay zoro zay de andeha asa ndraiky koa zay mafapana ny toedrara maneran-tany mihitsy raha izay no ilazantsika azy ny amin'ny toejava misy amin'izao fotoana izao ahitana taratra ny amin'ny hoe io vahoaka io rehefa tsy miteny akory tsy midika hoe resy io vahoaka io rehefa hitsakitsahanao atapony loha eo de rehefa fehezonao amin'ny fomba rehetra eo de mbola ho avy ny andro anankiray ijoroan'ireo vahoaka ireo tonotonitranga ny Nepal itony eto tsika tsy miteny amin'ny hoe ndao ry vahoaka malagasy ndany nareo midina andalambe tsy zay lay hoentitsika eto fa ny hoentitsika eto de ny vaovao zava-misy maneran-tany resahany Marjona teo ny any Frantsa ny any Nepal moa raha ohatra fitipitinina mitoejava-misy zany de lay tambazotra tserasera no nipoan'ny toedrara zany rehefa noraran'ny fanjakana zany ny ferany taony amin'ny hoe tsy mahazo mampiasa an'izany tambazotra tserasera zany de nitrotry reto atao hoe génération Z atao anatin'izay fikambanana io zany reo tanora mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny eny anivon'ny lycée fatatsika tsara ohatra ny aty tanàna ihany ho iza moa ny tena mampiasa an'izany tambazotra tserasera toy ny Facebook, YouTube, LinkedIn sy ny X sy ny sisa ireny de mitrotra ny tanora tao anatin'izay fa iray io zany no isan'ny hoe singa ny natonga n'ilay fipoahana tany Nepal fa zavatra maro no toejava-misy na eto amintsika moa zany ny herinaratra ohatra misy milalao interrupteur angamba zalahany asa any ambony manamboly ty sa izy tany amandro seza sa izy milalao interrupteur sany fa tsika moa eto zany ao anatin'izay de maty de mirehitra araky ny fomba fiteny lay herinaratra ao anatin'izay na zany zany de toy izantsika ihany ny resaka nambarako teo ny amin'ny hoe tambazotra tserasera noho ny zany zareo ny fanjakana ny gouvernement tany fehezina tao anatin'izay ka io no nitarika n'ilay fipoahana antany Nepal tany fa tsy io irery no olana iainan'ny zareo nepalais zany ao anatin'izay fa misy ihany koa ny resaka tsy fanananasa any amin'ity firenena ity
ary ny roa amby 20% ny olona miasa ny antoerana araky ny tatitry ny banky iraisam-pirenena dia miasa amina sehatra tsy manara-dalàna sy tsy manara-drafitra. Zany hoe zay zany taratra anankiray zay ny amin'ny hoe rehefa tsisy ny eo amin'ny sehatra ara-dalàna, ny resaka indostria, ny resaka asa amin'ny akabeany dia ny olona tsy maintsy mivelona, ny olona tsy maintsy miasa, ny raim-pianakaviana tsy maintsy mamelona ny vady aman-janany ka lasa miditra any amin'ny sehatra tsy manara-dalàna sy tsy manara-drafitra zany ny ao anatin'izay rehetra izay. Zany hoe raha ny taremarika hatrany dia ny ankizy eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 4 taona, ny 20 isan-jaton'ireo ny azy dia tafiditra ao anatin'le hoe tsy anasa zany, 20 isan-jato ny azy ny tsika tsy teniteny foana tsika fa tsy 20 isan-jato aloha fa tsika mpiaino jereo amin'ny fiarahamonina misy atsika tsirairay aveo, amin'ny fokotany misy atsika, eo amin'ny commune misy atsika ny amin'ny hoe raha misy tanora zato eo na vita ataoko hoe na vita fianarana afaka miasa ao anatin'izay dia firy amin'ireny raha misy zato, misy nen'ny zareo zany ny 20 amin'ireo eo anelanelan'ny 15 hatramin'ny 4 taona tsy anasa. Fa ito amintsika zany raha zay salatony zay ny amin'ny commune misy atsika tsirairay avy eny raha misy tanora zato ve eo anatin'io salatory iny 20 amin'ireo ve lay tsy anasa sosana sao dia mifamadika amin'izay asa aloha fa mizara fotsiny tsika eto aloha hoe zany ny zavatra misy any Nepal any. Eo ihany koa ny resaka tsy fananana asa zay moa zany dia mitarika ny resaka fahantrana fa tsy le mahantra le tena ohatrany aty tanàna io resaka fahantrana io, tsy ohatrany eto Madagasikara le tena mahantra dia mahantra hoe indraindray ary tena mandry fotsy fa mahantra zareo ihany koa anatin'izay fa tsy sahala amin'ny antsika zany ao anatin'izay rehetra zay na zany tsy zany dia mitrotra ihany ny vahoaka tao anatin'izay zany hoe singa anankiray lay tany tsy fananana asa fa ankoatran'io ihany koa ny resaka kolikoly any Nepal any ny Transparency International moa zany namoaka ihany koa tao anatin'izay tany trangana kolikoly zay dia eo amin'ny 7% amin'ny firenena 20% maneran-tany no misy azy ireo araky ny navoaka ny Transparency International. Feno asana asa firy moa zany ny atsika raha nitatitra Transparency International hoentintsika io zay rehefa avy eo ny amin'ny hoe fa firy i Madagasikara fa i Nepal aloha zany any amin'ny 7% amin'ny firenena 20% any amin'izay trangana kolikoly izay dia eo ihany koa ny amin'ny hoe ny ireo vokatry ilay kolikoly zany dia lasa na eo ary ny fahaiza manaonao ndry ohatrany aty an-tanàna mihitsy zany ohatrany hoe mampanao gazety nepalais zany ny olona saina eto Marijaona sy feno asy nao anatin'izay rehetra izay dia misy zany hoe olona navita fianarana, tanora navita fianarana fa tsy tafiditra manao fifaninanana hidirana ao anatin'le toerana asa anankiray zany fa vokatry le kolikoly dia le avan'le anina sy ny anina ny prime ministre, anina ny ministre reny no mena tombondany ao anatin'izay rehetra izay. Dia ankoatra ny trangana kolikoly moa zany dia eo ihany koa ty resaka tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ity vohitsakitsaka ny zon'olombelona nefa nilazaina fa hoe misy ny demokrasia ihany koa averimberiny mpitondra any atoerany zany fa vohitsakitsaka izay fahalalahana maneho hevitra izay any amin'ity firenena ity ary niezaka moa zany ny tanora tao anatin'izay ny voisy ny takiny amin'ny hoe omeo fahalalahana maneho hevitra izahay isan'ny paritaka tany tambazora-tserasera toy ny TikTok tany zany fitakinany amin'ny hoe isina fahalalahana maneho hevitra zay ka vao may ny fanohatra tamin'izay ny raisin'ny mpitondra aloha atsatry ty resaka réseaux sociaux ty fa ohatran'ny manakirotana tsy ilaminantsika tao anatin'izay rehetra izay zay ny resaka fahalalahana maneho hevitra efa nentin'ny Marijaona teo moa zany amin'ny hoe ohatrany ahoana ny trangana fahasimbana any amin'ity firenena ity. Reo zany raha fitinina tsotsotra
ny antony fipoahana ny ainga taty amin'ireo tsy visin'ny fahalalahana manehevitra ny fehezana ny gazana norarana ny resaka tambazotra tsirasira dia nitroatra ny tanora ary rehefa nitroatra ny tanora dia efa teo le narary azy rehetra hatramin'izay efa teo le narary ny vahoaka hatramin'izay fa ty zany ilay hoe pitikafo ity resaka tambazotra tsirasira ity fa nisy an'ny resaka zay nentintsika teo zay ny tsy fanananasa ny kolikoly isan'ny manjaka any amin'ity firenena ity ny zany teo arivon'ny fanjakana no fehezana ihany reo tanora zany rehefa nidina andalambe fa io le nentintsika hoe lay vahoaka zany rehefa hoe feno le kapoaka dia tsy tana sasy ao anatin'izay rehetra izay dia nitoy tamin'ny resaka nisy moa zany ny famitehana zavatra maro samihafa tany antoerana ny kendreny zareo manokana tao anatin'izany hoe ato no toerana misy an'ireo piray petsapetsa piray tsikombakomba pisolelaka amin'ilay fitondrana tao anatin'izay dia reny zany no isan'ny sibleny reo mpanao fihetsiketsehana tany Nepal tany zany ny dorana ny potehana misy mihitsy azany hoe maty tao anatin'izay hoe tavela tao atrano tsy tafavoaka tao ilay tomponandraiky mpanjakana fa ivoaka nefa ny ao avelany ny olona efa tena mahafanaraha mahatezitra ny olona hijanonao an-trano hiara-ny fahamaizana toy izany ny zavatra nisy tany antoerana tany tao anatin'izay rehetra izay ary ankoatran'io nisy ihany koa ny fandoran'ireo tranom-panjakana maro samihafa tao anatin'izay rehetra izay tany antoerana tany ary hatramin'izao moa zany mbola mitoy ary izay fihetsiketsehana fahatezera-bahoaka izay niala tamin'ny toerany moa ny praministra ary eo pandaniana eo ampivirena eo ampijerena zany amin'izao ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana no atao rehefa niala ny praministra zany dia mbola tsisy hoe fanendrena aloha zany fa tena mbola hoe kondo mafana ny toedrarary mbola ao anatin'ny ina ny ilazantsika azy krizy tanteraka ny any Nepal any amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka eo amin'ny tafika sy nyreo mpitarika ny mpanao fihetsiketsehana reo tanora ny amin'ny hoe iza no ahoana zany ny fomba hitantarana nyity firenena aleo olona marimary tiraisana no eo aleo olona hitondra antsika makany amin'ny fiatsarana kokoa no eo fa tsy hoe hovaina ny eo dia miverina amin'ny ohatrany teo aloha ihany ny zavatra misy fa mila rivo-baovao mila fanavaozana ny ity Nepal ity zany ny endrika kisary misy amin'izao fotoana izao any antoerana any miezaka ihany ny eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana zany milimité ny degara zay ny azo ilazana azy ny amin'ny hoe okizay kosa ary lory ty fanapotehana sy famonona ity satria na avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana koa ary dia nisy namony ainy manodidina ny 7-20 farafakeliny no namony ainy tao anatin'izay vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana vokatry ny hoe mety nanimba zavatra tao dia nianjeran'ny zavatra sy ny sisa satria mpitandro filaminana isan'ny raha ny avoakan'ireo gazety sy any ivelany any moa zany dia tsy nampiasan'ilay hoe tsy nampiasan'ilay tena bala zany tena tao ihany koa fa le mbola le ao an-caoutchouc nampiasaina nentina tamina bomba mandatsar-dranomaso nanaparitana ny vahoaka ny resaka le rano le pompier tony le miditra tsehatra sahala amin'izany no nampiasaina tao anatin'izay fa samy resy lahatra ihany ny rehetra ny amin'ny hoe tsy tsara tsy ilaina lay fanimban-javatra sy fifandonana fa rehefa feno ny fo dia izay na tonga indriny dia ao zany ao anatin'izao no ndao ary aloha atsara ity dia andao tsika hitady vahaolana miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa zany ny toe-java-misy any Nepal any amin'izao fotoana izao tompoko lahy sy tompoko vavy raha fitinany azy zany dia eo mitranga 3 no tena tsy zakany vahoaka any antoerana aviram-beriko eto zao dia milemy ny ao ministera ny serasera sy ny kolotsaina malagasy mantsy ry izy 3 mianada mianaka le miaino tsara mihitsy izy amin'izao fotoana izao tafy bilisatra eo ireo dia anainareo
ao anatin'izay tsika eto miresaka ny fahalalahana maneho hevitra ny Nepal any ao anatin'izay tsy hoe mitarika ny vahoaka akory tsika sanatrian'izany amin'ny mety inonareo andalambe ndanonareo grevy ndana manao an'izao tsy any le izy fa mitondra ny zava-misy fampahalalam-baovao no ataontsika eto zany ao anatin'izay zany ny toe-java-misy any an-toerana fa raha manao fampitahana fotsiny zany sika ny amin'ny hoe zany zavatra misy any Nepal any ny resana teo ny tsy fananana azy zany kolikoly fa nitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra tranga telo fa le tsika mety tsy ampy ny ratsan-tanana folo reto ry izy mirahalahy raha ho tany saina eto ny olana raha raisitsika fotsiny ty resaka herinaratra ity zay tena mampikolay zao moa zany vao hotarinana indray ahoana sy ahoana aiza hoaiza mbola le fanamafisana an'le tatezana miainga any atsinanana mihazo anatananareo fa tokony tominareo groupe reo ry zalahy zay zany vao nitalina indray to anaty filakevitra minisitra nefa efa nanaovana ny oeraoera be tamin'ireny fotoan'ireny asa herinandro volana vitsivitsy zay ny amin'ny hoe efa mandeha ny fanamafisana mizotra tsara ny asa namafisana ny tetezana ary efa raha le serasera tamin'ireny de ohatran'le efa tonga Antananarivo zany mihitsy le fitaovana hoe efa namafisana de tena miasa le fitondram-panjakana merci amin'ny ministra fa tena manao le ministra ny fitaterana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ma ay androany kely izy mbola tsy tonga akory le izy nareo aza mamitapitaka nareo voafitaka ndray zalahy tao anatin'izay rehetra izay fa zao zany vao amafisana de asa hafirina zany no hitondrana an'iny ny miakatra anatananarivo satria maventy de maventy ilay fitaovana de rehefa nampanantenainy tsika tany amin'ny fiandohan'ny taona tany amin'ny hoe tamin'ny taona 2023 le nitenenana an'le enim-bolana hoe miaritra kely ny vahoaka zany fa mitady vaholantsika iandrajoelona no miteny an'izay hoe miaritra kely ary zavatra tsy nataon'ny mpitondra rehetra tany aloha no ataontsika ao anatin'izay ka tsy vita vetivety moa fa naizana zany efa nomena ny toromarika ireo ministera sy ireo teknisiana samihafa ny amin'ny afaingano ilay fametrahana n'ireo fitaovana amana ty olana herinaratra ity ka raha tokony heritaona sy tapany tokony roa taona no voavahy ireo olan'ireo izy am'raha vavim-panao gazety tamin'izay fotoana de tsy nanaiky ahako fa nidrikina ary ny teny aho hoe enim-bolana no nomeko anareo ao anatin'izay tsy maintsy vahana io olana makasika ny herinaratra io fa tsy afaka atao miaina anaty aizina ohatran'izao ny vahoaka malagasy tao anatin'izay zay ny nambarany andrajoelona tamin'ireny fotoana ireny fa tsy haiko efa enim-bolana fampiranytsika zao fa mbola eo ihany lay filalovana n'lay interrupteur satria le izy tsy le jirama eo mantsy lay azavaitsika foana eto tsy le jirama no fotaka ao anatin'ity raharaha ty misy ihany misy eny ekena misy ny fahadisoana misy ny tsy fetezana ao anatin'izay orinasa zay fa lay teknisiana manao ny antsy ho zavatra ohatran'lay mpitondra le nyteny hoe raha tsy izy ny teo efa ray alina io ray alina ariary ny euro ray fa io raha tsy ireo mpiasany jirama raha tsy ireo teknisiana malagasy reo koa raha zao tsika mety ataoko hoe miaina adiny toko adiny 3 adiny 5 matetika ny fahatapanerinaratra fa raha tsy manao ny aintsy ho zavatra reo teknisiana eo anivony jirama reo mety tena adiny 10 adiny 7 ao anatin'izay rehetra zay fa lay izy lay politika mihitsy no tena olana na manao ny faiza manao ny tony ahoana ary reo teknisiana ny tanymena tsy mirehitra hoy ny fomba fiteny zay ka de zao zany tsika de miandrana eny amin'ny hoe rovina no tonga ny etsy amin'ny lakarivo moa zany hoe hiazakazahana ihany koa ny fametahana n'lay parc solaire maventy de maventy ny any Ethiopie moa zany ao anatin'izay rehetra zay ary miresaka le Ethiopie teo marjona fa ny anzala tena fotodrafitra raha filohantsika nahazo andreo mety nasaina hatramin'ny Joe Biden na Emmanuel Macron makanesa ty izy moa ty any Ukraine i Zelensky makanesa ty tena atsona daholo izy any eo amin'ny SADC rehetra tongava ty daholo ianareo fa ny andro zareo fotodrafitrasa lehibe de lehibe toy zao fa prime ministre ny azy no tonga tao no nanao an'izany atsika nefa etsy andanina EPP kely moa zany EPP zay efa nisy fa tetsy avaloina tsy diso EPP zay efa nisy fa no atsaraina ny tarina de nilokona natao tsaratsara kokoa
tamin'ny filoham-pirenena mihitsy ny tonga manokana an'izany miaraka amin'ny filohan'ny antenumeran-dolona miaraka amin'ny ministra maro samihafa oay EPP-ray amin'ny olona resaka ny an'olona tena hoe fotodrafitra aza toy le hoe mbola tsy risy nanao tao anatin'ny 100 taona nataony Etopia tao anatin'izay fa tsy niteny ireo tsisy nanao tao anatin'ny 90 taona toy nataon'ny filoha teo aloha rehetra tsisy nanao tsika no manao an'izany tsy nanao an'izany izy tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa nitokanany azy ary prime ministre no tonga any an-toerana satria asa tokony ataon'ny gouvernement zany asa zany le tokony ataon'le fanjakana ao anatin'izay rehetra zay ny tsika autoroute kely 20 kilometatra amin'ny 70 anasana ny olona 20 kilometatra miady varotra anasana manoka kendrena mihitsy hoe aiza le sadek ny tonga eto de aloha mba misy filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivon'ny sadek miara mitokana amiko amin'io ampanindalana 20 kilometatra io anatin'izay zany ny atsika zany satria eo le hoe oaihaoaiha tsy maintsy mandeha ao anatin'izay rehetra izay téléphérique mbola ny atsasaky ny téléphérique zay téléphérique fa sady miteraka resa be tsisy toy zany tsisy mba tsy io le lahara-pahamehany tena io mihitsy ve ny hitanareo fa mety amin'izao Madagasikara zao hoe fa nareo ve ahoana manino ny vola io raha totinareo amin'ny fanabeazana fahasalamam-bahoaka jerena ny lalana jerena efa teo anatrehan'izany resaka zavatra rehetra zany no tsy nahoan'ilay filoha fa vo vita ny atsasany tsy atsasany kory ary tsy atsasany fa voafefaky ny asa no vita atsasa aloha tao fefany fa le misy le mpivarotra ma tsy mangala danja de ao anatin'izay vo sombinaina kely ery no vita de efa atsona daholo izany tompony andraikitra andao tsika hitaingana téléphérique de avy eo mbola mitaingana le filoham-pirenena avy eo kay mbola tsy tonga kay tsy izy mijanona indray aloha fa tsy tanteraka le hoe amin'ny 9 jona te amin'ny volana aogositra aty tsika vao nisitraka an'izany rehetra zany toy izy atsika ohatra zany